Mitaraina ireo ray aman-drenin'ny mpianatra sy ny taletsekoly ao Mahitsy amin'izao fotoana. Antony, nanorenan'olon-tsotra trano manodidina ny EPP ary sefo-zapy teo aloha nanao ny asa fanorenana raha ny loharano vaovao azo. Trano azo ary toerana natao hivarotana no niaingany tany am-Piandohana. Ankehitriny, nanangana trano biriky izy ireo ary efa miakatra ny rihana. Fanorenana izay tsy nahazo lalana teo anivon'ny komuna Akory. Tongavana zany rehefa anorina trano atro zany dia tokony mahazo permis avy any amin'ny komuna nefa izy io tsy misy an'izay. Ka izay koa mahatonga anay na sécurité an'ny mpianatra raha mirava anahirana ihany. Dia aleo rehefa ravaina dia ravaina daholo mihitsy. Zay zany mba angatahana eto amin'ny EPP amin'ny Mahitsy. Nanamafy izany ny taletsekoly ary nilaza fa efa nisy fitarainana natao tamin'ireo tompon'andraikitra, saingy tsy natambokany izany hatramin'izao. Ny asa nefa mitohy hatrany. Faritra ao anatin'izay anakona be an'ilay sekoly izy ary ho lasa nansika ny sécurité an'ilay mpianatra ary lasa any ampovoan'ny arabe no andeha ilay mpianatra ao anatin'izay. Faharoa manarakaraka an'izay malagasy tia mangalatahaka. Raha ohatra zany tsy areto trano anankiroa manoloana antsika reto koa apakatra ohatran'izao dia lasa randra-tarehana manahirana ny anona foana an'izay ary raha feno an'izay trano izay tonga ary amin'ny faritry ny sekoly dia tena ho sahirana ny tompon'andraikitra ny sekoly zany ao anatin'izay. Ka izay minitra zany no nitaraina an'ireto ray aman-dren'ny mpianatra reto niaraka tamin'ny tale mpampianatra sy ny karazany mba hanafoanana an'io zavatra io. Efa nisy ny fampiresahana tamin'ireo nanorina ny trano tsy ara-dalàna ireo, hoy nisy olo tena nifokon'olona, saingy manohy hatrany ny asa fanorenana ihany koa izy ireo. Araka izany, mangataka ny fandraisana fepetra ao anatin'ny fotoana fohy ny vahoaka eny an-toerana. Tsotra fotsiny ilay izy dia fa tsara dalàna dia tokony ahodany fa tsy efa tsara dalàna zany dia tsara dalàna fa tsy asiana resaka sentiment zany izy hoe sao dia mananina fa raha ny amina manokana amin'ny mahaizana dia tsotra fotsiny ilay izy fanaovana tsinitsinina ny be ny tanàna zao, fanaovana tsinitsinina ny ray aman-dren'ny mpianatra zao, fanaovana tsinitsinina ny mpiara-miasa zao. Za koa mba afaka manolo koa dia manao mihitsy fa tsy mety. Samba tianao daholo ka amiko manokana zany dia zao fangatahana tokony atao ary tokony angataka ny tokony antsika mahefa tonga dia mijanona le fanorenana fa tsy asiana hoe teto tetina teto zao dia zay ny heviko zany Iroso amin'ny famorina vahoaka izy ireo raha tsy misy ny fanapahan-kevitra raisin'ireo tompon'andraikitra manoloana izany. Tao Mahitsy, izay efa nahitana fidinana an-dalambe noho ny fanorenana tsy ara-dalàna ihany.